revoka malagasy eritsereta nareo fa misy olo adala izay mipetraka any France izay atao hoe Luc Hervé loza be zavatra ataony lehilahy io opany aby ny filoham-pirenentsika ny filoha opany tengony reniny ny premier ministre opany lehilahy io mandeha Facebook gaga zahay vantatenako zaho efa zanaky Zagnahary ty olona avy an-tany ty de mbola opany laha atao hoe Luc Hervé io olona fa tsy mieritreritra olombelona tsony fa karazana efa biby angamba izy io nareo avalatra manontolo Dego Sambava Diana igny avalatra manontolo Sava nampanambadiny Komakory nampanambadiny Koso ary nareo mpanakato nampanan'ny tay zany veranga de mba mety aminareo mba olombelona ihany zao Luc Hervé zao mba tokony eritreritra tsika malagasy hoe inona loatra ty ataon'olotsika ty tsika efa mijaly ny firenena efa mitotongana efa mitongo vomana zay mbo ampinany Luc Hervé ny tay sinemaniny koa mihinany tainareo aby nareo avoaka malagasy izy mifidy amin'ny any radio io maleny be ny foko maino an'izany mba olo be avao koa zaho ty miteny an'izao tsy mety amiko olona miteniteny ratsy manaky an'izany ka enga ndraiky mbola ho hita ary mbola ho aza atao haza lambo io lehilahy io ao nareo voaka malagasy any France any nareo mba miara-monina am'izao Luc Hervé zao ny razanareo ny fokonareo mahamalagasy nareo alikalikainy lehilahy mihitsy de olo inona loatra nareo any France any da tsy mba mahalala an'izany zavatra ratsy atao lehilahy io atsika zao ka ngamba ampy zay fa mbola hiteny amin'ny télé olo avy ny fotoana hanavotako atsika mivoaka malagasy efa tonga eto ny mpanavitra tonga eto ny mpamonjy ty amin'ny teny aminareo efa managnatanangavana famarina fa za tsy andaingandainga za tsy tsara velatsy za tsy anao kolokolonareo za tsy anao fialafiareo za tsy tiako aby zany